Rano avy amin'ny vatolampy. Zany loha hevitra zany no irahantsika mandinika anasako anao mba haratra amin'ny farany. Atolotra antsika indray ny arahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eto amintsika. Fa tafahoana indray isika amin'izao maraina ny talata izao. Hombanao mandrakarivana izy ary ny fiatanana ny ho aminao sy ny ankohonanao. Andeha ry araka hivavaka isika ankehitriny. Rainay any an-danitro, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Misaotra anao indray zahay no izao tombonandro omenao anay izao. Ka mbola afahanay miaona indray amin'ny anaran'ity fandarana izay efa ankafizinay ity. Mitahihana tsiraray avy, na iza toerana misy anay, na iza inonay izao fandarana izao dia aoko tsapanay fa eo eto akaikinay, eo anilanay mandrakariva ianao. Mamelany heliko tompo, ary ao ka mba vita fihavanana aminao zahay, ka ny fanena masina no hitoetra aty amponay mba ahafahanay mahatakatra izay tianao ambara indray. Anaran'i Jesosy, amen. Rano avy amin'ny vatolampy. Zany loha hevitra izany indray no dinantsika kanefa milohan' izany dia andeha hiverenantsika ilay andinina tao tadina amin'ny Exodus 4:10 ka manomboka amin'ny andininy 9:20 ka hatramin'ny 10:30 izay manao hoe: ary Jehovah tamin'i Mosesy, mandra-pahoviana no andavanareo tsy tandrina ny didiko sy ny lalako saina, fa Jehovah nanome anareo ny sabatako, zany nanomezany anareo mofo ampy ho indroandro amin'ny andro fahenina. Samia mitoetra amin'ny fitoerany avy ianareo, ary aoka tsisy hiala amin'ny fitoerana amin'ny andro fahafito, dia nitsahatra ny olona tamin'ny andro fahafito. Ry mpiara-midinika namana malaisany, ilaina ny rano eo amin'ny fiainana. Indrindra ho an'ilay voakan'Andriamanitra izay mbola tany anefitra, dia tena ilaina betsaka ny rano satria tany efitra ny diavina. Na mahany olana io mandrakariva Andriamanitra, na dia nomonomonina aza ny vahoaka ka tsy natoky sy nakafanahany Jehovah, dia vonona kosa Andriamanitra hanome rano ho an'ny zanany. Nampalahelo, na dia teo aza nefa izany vaha-olomen'Andriamanitra izany, dia nanembona ny any Egypta izy ireo tao anatiny tsy finoana. Impirimpiry tokoa moa izaho sy ianao. Indraindray to mitady atsiaro ireo toerana nisy antsika tany aloha tany. Kanefa ny tanana maherin'Andriamanitra no nisintona antsika avy any. Indraindray isika manembona ka maneno tsy finoantsika an'Andriamanitra. Zany ny zavatra nitranga indray teo amin'ireny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny tsy fisindrano tany anefitra tao amin'ny efitra Sina tamin'izay fotoana izay. Zao no voalaza eo amin'ny andininy voalohany amin'ny Exodus 7:10. Ary nifindra ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka niala tao amin'ny efitra Sina arak'izay natoroy Jehovah hitobiny, dia nitoby tao Refidima ary tsy nisy rano hosotroan'ny olona. Andininy faharoa, dia nilahady tamin'i Mosesy ny olona ka nanao hoe: omeo rano izay mba hosotroanay. Fa hoy Mosesy taminy: nahoana no milahady amiko ianareo? Nahoana no makafanahy Jehovah ianareo? Ary nangetaeta teo ny olona, dia nimonomonina tamin'i Mosesy izy ka nanao hoe: nahoana ianao no nitonanay niakatra niala tany Egypta ahafaty ketaetanay sy ny zanakay ary ny bibinay? Ary Mosesy nitaraina tamin'i Jehovah ka nanao hoe: ahoana no ataoko amin'ireto olona reto? Fa mila hitora-bato ahy izy. Fantatsika ny tantara tany anefitra dia monomonina indray, ary voalaza fa tena nilahady. Tsy hoe monomonina tsotra fotsiny zany, fa tena nilahady, tezitra, maneho antezerana. Nahoana? Hitantsika tsara fa mafy zany mahazo an'i Mosesy eto. Fa etsy anilany kosa nefa dia hoy izy hoe nitaraina tamin'i Jehovah mandrakariva Mosesy. Nantsoina hoe masa ity toerana ity, ary izay midika hoe fakapanahy. Ary Meriba satria midika hoe ady ilay izy. Ao amin'ny andininy 7 dia zao no lazainy manao hoe:
Ary ny anara zany tany zany dia nataony hoe Masa sy Meriba no niady nataony zanak'Israely sy no nakany fanahin Jehova hoe eto aminay va Jehova satsia. Ry mpiara-midinika namana, teo n'ityo zavatra io nefa dia nanome ny vahaolana indray Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fahadimy, ary hoy Jehova tamin'i Mosesy, mandrosoa eo anoloan'ny olona ary hitondray iaraka aminao ny loholona iaraka aminao ny loholona Israely, ary ny tehinao ilay nikapohanao anely dia ento eny an-tananao ka mandehana. Nanome vahaolana indray Andriamanitra, hoento ny loholona dia mankanesy eo anoloan'ny olona ianareo, dia hoento ilay tehina. Dia andininy fahaenina, ary indro hijanona eo anatrehanao eo ambonin'ny aram-bato ao any Horeba ao, dia nikapoka ny aram-bato ianao ka hisy rano mivoaka avy amin'ny hosotron'ny olona. Dia nanao izany Mosesy teo amason'ny loholon'ny Israely. Mpiara-midinika namana, nanome vahaolana mandrakariva Andriamanitra. Ny salasala ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tokoa mantsy ireto vahoaka reto, na dia fanita-porofo mivaingana aza ny amin'ny fanatrehany sy ny hery ny ara-fahefana. Mosesy nikapoka n'ilay vatolampy, fa ny zanak'Andriamanitra izay nitsangana teo anilany kosa no naboiboaka ny rano velona saingy tsy hita fa tahako ny andro rahona izy. Ary nanaiky fa raha tsy teo ny andro rahona dia ho faty izy ireo tamin'ny firefitry ny famirapiratana miafina tao anatiny. Tanindo ny fiainana tokoa mantsy ny rano, satria raha tsy misy rano dia tsy misy ny fiainana. Mila rano ny vatantenantsika, satria ny 900 n'ity vatantenantsika ity dia rano avokoa, ary dia nilaina zany. Hitantsika tsara zany fa Andriamanitra no nanome ny rano, na dia amin'ny taolantsika aza dia mila rano. Ry mpiara-midinika namana, ny fanomezana ny rano an'Israelita tany anefitra dia famantarana fa mihamandrakariva sy mihevitra izay ilainy Andriamanitra. Taty aoriana dia nampatsiahy an'io ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina 1:14. Fa miavaka tokoa ny fanandramana izay niainan'ny Israely tany anefitra tamin'izay fotoana izay. Zao no voalazan'ny Paoly ao amin'ny Korintianina 1, Korintianina 1:10 ka ny andininy 4. Dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Zao no voalazany. Vakitsika manomboka amin'ny andininy 1. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahola ary izy rehetra namaky ny ranomasina. Fa izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy ho amin'ny rahola sy ny ranomasina, ary izy rehetra dia nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotroam-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Miavaka ny fanandramana reto vahoakan'Andriamanitra tany anefitra, satria nahitana sady ny fanatrehan'ilay Kristy ilay vatolampy izay mitondra fiainana ho an-tsirairay avy. Kristy tokoa mantsy no loharan'ny fiainana sy mpanome fiainana mandrakizay. Ry mpiara-midinika, toy ny vatolampy mafiorina dia toy izany koa ny fitarehan'Andriamanitra ny vahoakany. Azo iantoherana izy satria mitana ny fanekeny teny fikasany mandrakariva eo amin'ny tsirairay avy. Kristy ilay vatolampy mafiorina azo iorenantsika, ary avy ao amin'izany vatolampy izany no manome rano, manome fiainana ho ahy sy ho anao. Andeha ary hitoky an Jesosy ilay vatolampy ny fiainantsika isika, satria ao amin'indray no hananantsika ilay rano ny fiainana amin'ity androany ity. Ombanao mandrakariva ny Andriamanitra hitantana anao ka nome anao ny hery sy ny fahafahana tanteraka ny adidy rehetra amin'izao tontolo andro izao. Andeha ary hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra, impirimpiry tokoa izay ny monomonina rehefa tody zavatsarotra. Impirimpiry akory ary izay ny milady amin'izay manodidina anay manoloana ny fizahantsoetra mandalo amin'ny fiainanay. Ampio izay Andriamanitra mba azoto mitaraina aminao, ary atsapa fa ao aminao ilay misy ilay ranony fiainana izay manome fiainana tsara ho an'ny tsirairay avy. Ianao tokoa mantsy ilay vatolampy tsy mihetsika, ilay vatolampy azo anteherana amin'ny fiainanay. Ampio izahay, ampio reto mpiara-midinika amiko reto mba samy fikitra aminao mba ho vatolampy
itoerany ny fiainanay. Dia aza mafoina masaraka ny androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.